fahitako an'teny ministra teny ngamba aloha marina tokoa tokony hazavainy tsara ilay izy tsy fahitako an'ilay teny mety tsy tokony hanao mpiasa zany hoe mpiasa ala-base zany ao izay taritana chef de service aloha fahazoko an'izay fa mabe ny tanàna ana raha ohatra ka bangona trany amin'ny ohatra trany amin'ny directeur sy chef de service no hoe tsy fahafahana misolo mpiasa zay aloha dia sarotra be tena sarotra satria tsy adinontsika fa 20 taona zay no nanaovana délégation spéciale dikan'izay zany ireo staff ireo dia staff na délégation spéciale daholo mihitsy zany hoe misy eo ihany le aspect politique sy ny tsoroka ihany koa fa misy ihany koa problème na compétence zay tsika hatray manokana raha mahazangany jerena ka raha be ny tanàna no forcena hoe tsy maintsy hitazona directeur tsy maintsy hitazona chef de service dia tonga dia sakana amin'ny développement zay tonga dia tsoroka ranikany mahazanga manokana no jereko ary raha mampatsiahy fotsiny hoe na ny ministère angamba dia raha tsika malala fa raha vao misolo ny gouvernement misolo ny ministre dia misolo koa ny directeur sy ny karazany ka maninona ny be ny tanàna no sakanana amin'izay zavatra ka ataoko angamba hoe tsy hany loatra angamba ny fanazava'ny ministre teo fa izy moa tokony hazavainy tsara le izy fa ho anay manokana aloha tsy maintsy misy zany hoe fanongona staff zany zay tsy maintsy olona afaka mitovy firaikevitra amin'ny be ny tanàna no apetraka hoe tsy hoe firaikevitra politika akory fa firaikevitra eo amin'ny lafiny développement raha fampandrosoana eo ihany koa resaka hoe fifampatokisana amin'ny samy mpiara-miasa tsy maintsy mipetraka zay zavatra hoe mafamy be ny tanàna hoe rehefa miteny hoe miaina varatra tsika dia samy miaina varatra daholo miaina atsimo tsika dia miaina atsimo daholo ka zay no afahanay hoe io zany tena antoko n'le fampandrosoana antoko n'le fametrahana n'le politika be ny tanàna zany hoe fametrahana mpiara-miasa aminy zay azo mitoky ary manana le compétence manana ny teti-bola zao ny commune Majunga teti-bola le fanampiana efa tonga dia fanampiana le subvention raha ny subvention aloha mbola tsy henoko fa raha ny teti-bola ny commune Mahajanga aloha dia azoko hoe isaorana ny ireo délégation spéciale zay mitondra ny fandimby teo ary isaorako azy ihany koa satria raha ohatra mampatsiatsika fa tamin'ny tatanako ny Majunga tamin'ny 2012 zay maire intérimaire tamin'izany fotoana dia nametrahanay zay atao hoe plan de redressement isaoraka ireo délégation spéciale nandimby ihany moa zany fa niezaka izy telo rahalahy nampiatra ny plan de redressement io ihany ka raha ohatra ka teti-bola Majunga aloha fantatro tsy hoe zéro akory situation kesinay mandainga raha ohatra ka miteny an'izay misy vola ao fa izy moa tsy atao hoe ingeza be kely fa raha hoe vao mandokarama angamba dia mety ritro fa zay zany dia pilazana hoe manam-bola aloha Majunga fa raha vao tonga zay dia tsy maintsy torizana io fanatsarana ny plan de redressement io ahafahantsika mampiditra ny vola bebe kokoa misy ihany koa ny laminasa zay tiana ho apetraka satria ny commune Madagasikara matetika dia mbola mampiasa machine écrire solosaina any amin'ny bureau solosaina zara fa miasa ka zay zany amin'izao fotoana dia efa misy mpiara-miombonantoka hiezaka hoe ametraka ny réseau zany hoe ny bâtiment public rehetrarehetra dia ho connecté ny hôtel de ville ny voirie ny tsena hatrany amin'ny bureau chef fokontany dia ho ataonay réseau misy serveur ngezabe ho apetraka zay zavatra hoe moa tsy moramora miteny azy fa asa ngezabe zay zavatra hoe fa mitanjona zany développena fanatsarana ny service public ho rapide kokoa ny traitement ny sécurisation ihany koa ny teti-bola sy ny vola zay tokony miditra ahafahana manatateraka ny teny ministre teo hoe tsy hoe resaka fonctionnement fotsiny akory no andoavan'ny vahoaka etra fa manantena fotodrafitrasa miverina any amin'ny police resaka n'izay etra zay manamona ny fandoavan'ny olona etra misy resaka ihany koa hoe ho ampiakana etra manao resaka fandoavan-ketra aloha raha ny Majunga manokana anjerentsika dia tena mbola marefo dia marefo io zavatra io tsy fadisony vahoaka fa mifampiankina izy io raha ny fahitany vahoaka azy ny etra alohany dia tsy miverina any aminy dia mazava ho azy rary ny sitsiny raha ohatra ka aminazy izany mbola tsy adomo fa raha ohatra kosa hoe amin'izay fotoana izao zay dia miezaka mampiseho amin'ny vahoaka hoe ny volantsika dia ho ataontsika tsara tantana dia eo angamba no antenainay hoe hiverina ny maha olo-pirenena azy ary avitrika izy andohany etra zay alohany zay tsy na ny zavatra tadiavin'ny vahoaka vola alohany tia mifantatra hoe alefa izy ary zay no mahafisehoanay zany mahatonga ny informatisation tena tanjona io zany dia misy transparence eo amin'ny vahoaka hoe ilazana amin'ny isam-bolana hoe izao ny teti-bolantsika ilazana ihany koa zay fokotany tena mahazo mahariska amin'ny fandoavan-ketra ho asiana fifaninanana masina isako ny fokotany hoe fokotany voalohany tamin'ity dia hianina satria natafiditra etra be indrindra zay le faninanana masina ary amerinana le esprit citoyen ny folo vahoaka ade zao ny fandrinena teti-bola ianana folo sy roa ary amin'ny maire tokony ampiakarina ve sa anjanona amin'izao tany etra mila ampiakarina satria raha ohatra ka ny amin'izao fotoana dia tena mbola tamin'ny
fotoana fahagola efa ela be ngamba ny bazy rehetra amin'izao fotoana fa zany akory tsy midika hoe tonga dia hiakatra ngeza be izy io fa miisakisaky ny karazana hetra dia hodinianay miaraka amin'ny mpanolontsaina munisipaly hoe mbola rariny ve ty hetra tya sa tsy rariny rehefa hita mpanolontsaina munisipaly hoe rariny tazomina rehefa hita hoe tsy rariny dia ampiakarina satria mila vona ny tanàna mila fanovana ny tanàna zay zavatra hoe tsy vita kokombaka bava hoe tonga ny maira vavoa dia hanova zavatra fa ny afahan'ny maira manova zavatra dia tetikola eo an-tanany ihany mba ahafahany tonga zay fanovana zay